miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Genesis toko faha 7:1. Genesis toko faha 7 manomboka ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy toko manao hoe: ary Andriamanitra nitsodrano any Noa sy ny zanany hoe maroa fara sy miabetsah ary mameno ny tany, ary nitahotra sy ny ororo anareo azo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny hazandrano rehetra eo amin'ny ranomasina, dia efa natolotra ho eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra, kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza aninareo, fa ny ranareo kosa dia adiniko satria ainareo izany. Eo amin'ny tanan'ny mananaina rehetra no anadinana azy, ary eo amin'ny tanan'ny olona dia eo amin'ny tanan'ny olona avy no anadinako ny ain'ny olona. Izay mandatsaka ny ran'olona dia mba alatsak'olona kosa ny rany, satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovana ny olona. Koa ny aminareo dia maroa fara sy miabetsah, miteraha be eny ambonin'ny tany sy miabetsah eny. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Noa sy tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe: indro izao efa manorona ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranaka-reo mandimby anareo sy amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo, na ny vorona na ny biby fiompy na ny bibidia rehetra eo aminareo, izay rehetra nivoaka avy tao amin'ny samby fiara dia ny biby samihafa rehetra, dia ahoriko ny fanekeko aminareo ka tsy aringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy isy safodrano hanimba ny tany intsony. Ary Andriamanitra, izao ny famantarana ny fanekeko izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby, ny avako no apetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekeko ho amiko sy ho amin'ny tany. Ary raha mampiangona rahona eo ambonin'ny tany aho ka hita eo amin'ny rahona ny avany, dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra, ary tsy safodrano andringana ny nofo rehetra intsony, ary ho eo amin'ny rahona sy ny ary eo amin'ny rahona ny havana, ary tsinjo azy aho ahatsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra tamin'ny Noa: izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Amen. Farany sisa ato amin'ny bokin'ny Romanina toko faha 4. Romanina toko faha 4 manomboka ny 9:9. Hitantsika ve? Majereo kely no akaikinao raha mamaky baiboly hoe. Manao any izy ao? Romanina toko faha 4 ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy toko manao hoe: koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana ahatony teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalana ihany, fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra araka ny voasoratra hoe: nataoko rainy ny firenena maro ianao. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy otony
mba teneny Lazarosy mba hanatsoboka ny tanany ao anatin'ny rano dia mba hanao an'izany eto amin'ny lelako. Dia ahoana ny navalin'ny Abrahama azy? Misy elanelana be mihitsy amin'ny Lazarosy sy amintsika satria misy antsana be eo. Fa i Lazarosy izy efa miadana ety atratrako satria teny ambonin'ny tany zany Lazarosy zany, tena nijaly. Tena nanina hoe tena nijaly Lazarosy. Fa ianao kosa teny ambonin'ny tany, nataonao zay tianao, nohaninao zay nohaninao, nalehanao zay tianao ale, zay tianao atao dia nataonao avokoa. Zao ianao aty amin'ny fahaverezana. Misy antony reny, fahoriany reny. Matoa ianao miatrika, ampiatrehana ianao ety ambonin'ny tany satria noavinao hiadana mandrakizay. Amen. Lazao kely ny akaikinao. So ihany azy zany fa mandalo ady kely. Ie. Ny antony mampandalo ady antsika ke tsy hoe ampijaliana ianao ety ambonin'ny tany. Fa betsaka ny zavatra tsy azo atao. Ao an-tranonao ianao, tranonao io ianao no nanorona an'io, anao io be dia be ny zavatra tsy azonao atao ao. Mandefa radio ianao be dia be ny tsy azonao enoina.
Lazainy hoe kaikinao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra no iorenako. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra no mbola ivavahako. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra no mbola ijoroko. Zay sisan'ny fanantenana ho antsika olo marina. Amen. Asitehaka mafan'Andriamanitra. Vita zay dia namoaka fepetra amin'izay Andriamanitra tamin'ny Abraham. Ozy izy manao hoe mandehana ozy izy ianao eo anatrehako, mandehana eo anatrehako. Ary aoka ho tsy misy tsiny ianao. Fa izao ozy izy anao fanekena aminao. Fepetra roa no napetrak'Andriamanitra voalohany, mandehana eo anatrehako. Maninona tsara hoe? Mandeha eo anatrehako. Manakaiky an'Andriamanitra, tena miezaka mitady an'Andriamanitra, andeha eo anatrehan'Andriamanitra foana. Akaiky an'Andriamanitra. Hainareo ve zany hoe mandeha eo anatrehany zany? Olona miara mandeha. Fakahiteny foana miresaka matetitetika. Miaraka tamin'Andriamanitra. Dia vita zay aoka ho tsy misy tsiny. Hitanao? Alohan'ny idiran'Andriamanitra amin'ilay teboka faharoa amin'ilay famantarana. Dia nididian'Andriamanitra mihitsy Abrahama tsy maintsy andeha eo anatrehany. Ary aoka ho tsy hisy tsiny. Mitandry tena mafy amin'ny fampetipetena amin'ny fahotana. Dia rehefa nahatateraka an'izany Abrahama, dia nataon'Andriamanitra amin'izay ny fanekeny. Inona ilay fanekeny? Nasian'Andriamanitra famantarana ozy izy ny lehilahy rehetra eo aminao. Dia ny zaza teraka havalona forana avokoa. Dia ny lehilahy rehetra na efa olon-dehibe hatramin'ny Abrahama, raha mbola tsy mifory dia tsy maintsy forana. Nataony Abrahama izany. Baikona daholo lehilahy rehetra tsy miforana araka amin'ny foraina avokoa. Izay zaza teraka havalona rehetra dia ny foraina avokoa. Nasian'Andriamanitra famantarana hita maso, azo tsapaitanana ilay fanekena. Fanekena voalohany teny fotsiny. Fanekena faharoa efa avolenta, asian'Andriamanitra famantarana. Iny efa manambara zavatra goavana iny eo amin'ny kristianina manompo an'Andriamanitra. Mbola tsy niteraka Abrahama, fa nataon'Andriamanitra ilay fanekena narahana famantarana. Vao vita ilay famantarana ny fanekena Abrahama Andriamanitra, dia ny zavatra nitranga amin'izay, bevoka tamika amin'izay Sara. Tonga dia bevoka. Petraka tao akibon'ny Sara amin'izay Isaka kely. Gaga ny olona. Inona na gaga olona? Ilay vehivavy antitra be, mbola niverina nitraka indray. Zay mahita ny Sara rehetrarehetra faly daholy. Hoe zao ny asan'Andriamanitra, mampiome olona ny mahita ny Sara mitondra fiainam-baovao an'ny olona. Engany ny fahagagana ataon'Andriamanitra aorianan'ny fanekena, ampifaly olona ihany koa manomboka ny hoany. Ahita ny fiovampiainana ny olona dia ho ifaly, ho gaga, hideran'Andriamanitra nome voninahitra n'Andriamanitra na lasana bavy. Gaga ny olona amin'ny fahagagana ataon'Andriamanitra tamin'ny Sara. Teraka Sara rehefa avy eo dia nivoaka avy tany Isaka. Rehefa hita maso ilay famantarana. Raha jerevantsika koa tamin'ny andron'ny Noa, dia nanao famantarana ihany koa Andriamanitra. Dia tonga dia nisy famantarana moa tamin'izany, nanao fanekena sy famantarana nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa. Nandefa tsodrano izy aloha hoe niteraha maro dia niabetsaha be dia be, satria tamin'izany ringana daholo ny olona dia tsy maintsy izany nitsodrano. Fa amin'izao efa tsy izany intsony nitsodrano. Fa tamin'izany efa ringana daholo ny olona dia tsy maintsy izay nitsodrano nalefan'Andriamanitra hoe niteraha maro dia niabetsaha eto ambonin'ny tany. Vita izay dia nametrapetraka Andriamanitra hoe menanareo daholo izao ny zava-maninaina rehetra, menanareo daholo tahaka ny zava-maitso dia anareo reny. Efa vita izay dia namoaka famantarana amin'izay Andriamanitra hoe niavaka ozy izy no apetraka eo amin'ny rahony. Iny ny famantarana ny amin'ny fanekeko amiko sy ny amin'ny zava-mananaina rehetra. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa misy olona tena akaiky azy, tena tiany, tena tsy fony, dia tsy maintsy mametraka ny famantarana io foana izy. Iny famantarana iny tsy ho voakosoka mandrakizay iny. Ary ny ambadika n'iny famantarana iny misy zava-baovao miforona amin'izay. Dia jereo tsara ne, raha jerevana ny fiangonana kristianina miara-mivavaka, ianareo tsy hoe tato akory vao nivavaka. Iza ny tato vao nivavaka? Azandrato ny tanany. Iza ny efa mivavaka tany ambadika tany? Nareo rehetrarehetra, tsika rehetrarehetra moa zany. Isika mivavaka tany, apitao amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ne? Apitao ane? Raha resaka tonga dia hoe resaka ara-panano jerevana, mba apitao kely ange azafady. Tsy hitovy mandrakizay mihitsy.
Raha jerevanao ny tato fiangonana kristiana miara-mivavaka, niainga tahaka an'ireny fiangonana rehetrarehetra ireny ny fiangonana kristiana miara-mivavaka tamin'ny voalohany. Dia niaritra zavatra be dehibe, nandalo zavatra be dehibe. Dia taty aoriana tsaroako tsara mihitsy tamin'ny taona 324 nanomboka nisy fanekena tena aloha nataon'Andriamanitra tamin'ny mpaminany tamin'ny voalohany hoe ho ataoko firenena maro ianareo. Zay ho atao firenena lehibe. Dia nampitahina tamin'ny fiainan'ilay fiangonana ilay teny tsy mifanaraka. Hoe ho firenena lehibe efa jereva ilay fiangonana. Azonareo ilay izy. Dia nandeha ihany ny fiangonana, nandeha. Dia tamin'ny taona 324 nandeha nanao croisade tany Amanoro tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandeha ny croisade fitoriana filazantsara 3 andro teo amin'ny lapan'ny tanàna, nandeha ny toroteny. Dia izay mbola tsy mahafantatra n'inona. Manomboka ny toroteny eo amin'ny amin'ny 7 alina amin'ny 4 alina eo manomboka ny toroteny satria amin'ny hariva manomboka amin'ny 9 eo ny fitoriana filazantsara tamin'izany. Dia io ino izy ity? Ilay volana misy an'ilay rahona boribory manodidina iny nanomboka tamin'izany fotoana izany. Fa izay tsy nafantatra. Zavatra tsy fahita ilay izy. Ohatrany hoe tsy dia taitra aloha tamin'ny voalohany satria eritreretina hoe zavatra mipotrapotra fatany io fotsiny dia dinina rahona boribory ilay volana. Kitana amin'io miseho avokoa. Dia gaga izay. Tapitra ny fitoriana filazantsara, miala ilay izy. Verina indray rapitso, andro faharoa, poitra indray ilay izy rehefa manomboka ny toroteny. Tapitra ny fitoriana, miala ilay izy. Fanteliny, poitra indray ilay izy. Indrona nanao croisade tany Amanoro, mipotra foana io famantarana io. Mbola tsy fantatra ilay izy tamin'ny voalohany hoe inona ary io, ary mbola tsy taitra satria mbola zatra ilay fomba ampiangonana fahiny. Tanao hoe makany ampiangonana fotsiny. Dia mihira, dia vita ny hira, dia mivavabavaka eo, dia mody ireo avy eo. Fa tsy nisy famantarana ara-panahita maso ohatr'izany. Fa taloha rehefa hoe mivavaka, dia makany ampiangonana fotsiny atao hoe mivavaka. Sa tsy izay ilay izy. Fotsiny dia vita ny fivavahana, mody misy ara vao lavalava ilay torotenin'ny paster. Dia misy tsy menatra tonga dia matory mihitsy. Tonga dia matory. Raha vao lavalava ilay fotoam-bavaka, dia mody mandeha voaka makany ivelany. Inona ny alehany ivelany? Mandeha mitokony resaka ao ambadika ao. Azonareo tsara ilay izy, ohatr'izay ny fivavahana fahiny. Dia mbola zatrazatra an'izany. Tsy nieritreritra hoe aika Andriamanitra io rehefa tena misy fiangonana akaiky azy, dia anaovany famantarana goavana ohatr'izany. Dia nanao Pasika amin'izay, Pasika voalohany mihitsy tamin'izany. Mbola tadidiko raha tamin'izany ny Pasika, mbola nandeha amin'ilay calendrier grégoriana tamin'izany hoe 1er mars manisa 14 andro. Izany ny Pasika tamin'ny voalohany. Dia mbola tsy nisy famantarana aloha ilay izy satria mbola vao mianatra mandeha. Dia nandinika baiboly, nanomboka nahita ny calendrier ara-baiboly, dia teo amin'izay vao tafapetraka ilay daty ara-baiboly. Tany Jerosalema tsara misy tamin'io. Gaga izay. Andro alina foana nisy ilay famantarana. Niverina nipotra indray ilay rahona nanodidina ny volana. Dia nanomboka taitra amin'izay. Hoe misy antony io. Dia jerenitsoniny mbola niverina nipotra teo ihany koa izy ao anaty Pasika amin'io fotoana io. Dia mbola tsy fantatra inona ny tena antony. Hatramin'izao taona 424 izao. Mitandrina fety ara-baiboly tsika. Mbola maninona foana io famantarana io. Mbola mipotra. Rehefa dinihana amin'izay ilay izy aty aoriana. Ny olona akaiky an'Andriamanitra na ny fiangonana niaraka tamin'Andriamanitra fahiny, tsy maintsy anaovan'Andriamanitra famantarana ny fanekeny. Izany hoe izao fiangonana ivavahanao izao re tompoko, tsy taka ny fiangonana any ambadika, fa fiangonana vita fanekena amin'Andriamanitra. Fiangonana maninona tsara hoe? Efa nahita an'izany ve nareo tany aminareo fahiny tany? Mba antanoy kely ny akaikinao raha malala sy ranabavy. Efa nahita ve? Efa nahita ve hono izy? Mba efa nahita anjely ve nareo tany? Tsy ombatsika menakavy ny any? Ombatsika menakavy any ny Tompo. Dia vita ny vavaka. Zay ny tany. Fa rehefa miditra ato amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka ianao, miditra amin'ny ara-panahy lalindalina kokoa. Ka za zany eto mampahery atsika zay tonga amin'ity voaloham-bolana ity sy zay mare atsika. Tsy fitahany ianao ato anatin'ny fiangonana. Ekena ny fiangonantsika fa mandalo ady. Ekena ny fiangonantsika fa rapitaina amin'ny fiangonan'olon-kafa mbola mipetraka amin'ny tanitsika zao amin'izao rasy fotoana izao. Raha jerevana amin'ny ara-nofo ny fiangonantsika, ohatrany hoe tena fahafa be zany. Fa za mampahery anareo tsy ny ara-nofo mamaritra ny fiainana mandrakizay atsika.
Zay dia teneniko anao tsy faripahaizana na ny farimpananana hoe mandalo ady be le fiangonana dia tsy ho any an-danitra reo. Tsy hoe mandaly ady foana tsika na enjehan'ny olona foana dia tsy ho any an-danitra. Ho any an-danitra izao fiangonana izao raha lasana bafy. Amen. Indraindray ianao mety hoe maheno korotandrotana kely ato anatin'ny fiangonana fa tsy maninona izany. Mbola mipotra foana le fanekena aloha tamin'ity taona 424 ity. Lazao ny akaikinao ianao mangozozo miorena mafy. Dia ianareo izay mijoro tsara hoe tandremy solavo. Be dia be ny olona miantso anao, olona niala tato. Tena miantso anao. Dia za moa mandraiky ina moa ny olana. Dia raisiko izy. Apôstôly. Zaho izy tena. Dia za mihitsy mametraka an'ilay fanontaniana. Dia nahita ve. Dia hozy izy hoe kivy be aho izy vao mahita an'ilay pastera mitondra kiraro eny ambony pilipitra. Dia faharoa izy midadada bababa be ry zareo mivavaka. Tsy ahoanao izy le pastera hiditra toroteny dia bababa tsika riaria bobobobobo tsika raza. Dia tsy mahazo aina hozy izy apôstôly. Dia inona zany mbola ataonao any hoa. Teneniko ohatr'izany mihitsy izy. Zaho izy mijanona ato an-trano. Fa maninona ka menatra hozy izy. Azonareo izy. Dia izao moa ny teneniko anazy satria zany daholo no mahazo ny olona menatra. Dia hozy fotsiny aho hoe janonjanona aloha ao kelikely a. Rehefa elaela manginginy dia mipotraty moramora amin'izay rehefa avy eo. Azonareo tsara izy. Dia iny ianao tsy maninona mihitsy. Fa za tena miteny maninona raha miverina aty ka menatra hozy izy. Zay avokoa dia ny akamaroany izay miala. Tonga dia aleo ny miverin-dalana. Satria nahoana tsy ahita fiangonana ohatra ny kristianina miara-mivavaka izany izy na iodina vy na iodina vanana. Ka mananatra antsika ndraindray ianao zatrany amin'ny zavatra misy ato. Hoe zatran'ilay fahagagana. Tahaka nataon'ny mpianatra fahiny. Vao teo ny nahita mofo sy dimy sazan-drano roa nampitombon'ny tompo amanarivorivony. Tonga taria ambony lakana dia mifampipitsipitsiky indray tsy sakafontsika. Tezitra ny tompo farany tsy voateo nareo izy ny tompo nahita fahagagana tary. Izao nareo efa tsy manam-pinoana sahady. Ndraindray isika zatran'ilay fahagagana efa mitrangato. Dia efa manomboka mandeha pahazarany. Dia mitady angatsitsika sy ny karazany. Fa raha vao miala ato ianao tsy ahita zany mihitsy. Ndanange fa tsy ahita zany ianao. Tena marina zany. Tsy ahita. Ny olana fotsiny amin'ny olana miala ato menatra izy iverina rehefa avy eo. Zay fotsiny ny olana. Zay ny tsy aprisiana anareo hoe mandehana. Aza mandeha fa mitsanona. Any? Zany a? Resaka matotra ny resantsika eto. Fa maninona moa zany tsika no anehoan'Andriamanitra famantarana ohatry ireny. Rehefa tonga amin'ny fety ara-baiboly. Hafa le izy hoe indraindray hita, indraindray tsy hita, indraindray. Raha reny izy dia ohatrany hoe voajanahary, zavatra mipopotra eny. Fa ny tsika nge raha lasana bavoka isaky ny fety dia mipotra foana. Maninona le izy isaky ny fety tsy maintsy mipotra foana. Fa maninona antanino akaikinao? Tian'Andriamanitra ty fiangonana ty. Amen. Ka mampahery anareo fiangonana vita fanekeny zao fiangonana zao. Ninona adiny ty fiangonana ty? Na tian'ny olona tsika na tsy tian'ny olona tsika. Za tena miteny aminao hoe tian'Andriamanitra ty fiangonana ty. Jeroko vavolombelona kely aminareo. Nareo mety tsy mahafantatra. Mety resaka lena amin'ny sisiny eny ny henonareo dia hoe tena be mpankala be ny fiangonana, be mpankala be ny mpaminany, be mpankala be zao. Fa nisy tamin'ireny le hitanao mpaminany le nisy tele reny. Dia nisy an'ilay fianakavian'ilay olo reny tezitra be. Nisy olona vao niresaka taminà tamin'ny Pasika iny. Dia nandeha nakany amin'ny président de la république mihitsy izy. Andeha hianitsika ny mpaminany zany. Fa tsy ny rarahiny président fa tiany président tsika. Tena marina zany. Tsy haiko raha maheno antsika président fa tiany ny mpaminany. Tonga dia nivalian'ilay président mihitsy hoe samy manana ny fomba fampiasan'Andriamanitra azy ny olona. Amen. Ka isika mety tsy mahita ny fiasan'Andriamanitra any ambadika any. Mety kely ohatr'izao no ahitantsika n'ity fiangonana ity. Fa mba misy olona eto amin'ny firenena ambony any ange mba tia antsika. Sady miaro antsika.
Fa raha ny fahamarinana toriany mpaminany regny tokony isy problème be fa noho ny fiasan'Andriamanitra io fa mbola mijoro ihany ny fiangonana vita fanekena. Ary za eto samy laza tsisy afaka mandrava ity fiangonana ity zany na iza la izy. Satria Andriamanitra efa nanao fanekena fa ho mandrakizay izany dala sela-bavitra. Halleluja! Asiteka mafan'Andriamanitra. Rehefa mipoitra ohatran'io ny fanekena, famantarana ny fanekena, tsy maintsy hanatanteraka ny teniny Andriamanitra na ela na waingana. Ka ny fiainanao ambadika ny fanekena iny tsy maintsy ho vain'Andriamanitra na ela na waingana. Mety mbola tsy niova le izy androany, miova io rapitso. Raha tsy miova io rapitso, miova io raha afaka pitso. Tsy azo atao mivadika amin'Andriamanitra fa tsy maintsy tanterahany ny teniny. Halleluja! Vetivekela i Davida nanaovan'Andriamanitra fanekena. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Davida. Tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianana ianao. Dia marina tokoa zany. Teraka Davida niteraka ny Solomona, petraka teo amin'ny fanjakana. Nanoto Solomona teo amin'ny fanjakana. Tezitra Andriamanitra. Fa le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida, tsy ny foanany zany mihitsy. Io tsisy mahafoana io fanekena io zany. Tena marina zany. Tsy ny foanany. Nanoto Solomona, dia nataon'Andriamanitra zaraindroa le fanjakana. Fa tsy maintsy nomenina ny taranaka Davida foana ny fanjakan'ny Joda. Dia misy manao tsy mety ara le taranaka Davida, fa tsy maintsy atao mpanjaka foana. Satria nahoana? Nisy fanekena nipetraka tao. Ka iny fanekena amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka io, tsisy mahafoana ny mandrakizay zany. Dia ahoana ary zany ny hevitrao? Iorina ianao sa mbola angozozo? Ino ny fiasan'Andriamanitra oto natao fiangonana ianao sa mbola tsy ino? Mbola isalasala ihany ve? Ha? Ato amintsika raha lasana bavy Andriamanitra tena misamy teny amin'izany aho. Amen zany. Noho izany aoka tsy isy olona ho kivikivy intsony. Fa na ela na waingana tsy maintsy iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Na dia tsy misy fanantenana raha fiainanao, mbola manantena ihany an'Andriamanitra fa hainy ataony manovana io. Izay nolazainy tsy maintsy efainy na lasana bavy malala. Halleluja! Amen. Afaka mandalo ady ianao fa tsy mahazo miverin-dalana. Afaka enjehan'ny olo ianao fa tsy mahazo miverin-dalana. Afaka kivy ianao fa tsy mahazo miverin-dalana. Afaka mitomany mafy be ianao fa tsy mahazo miverin-dalana zany. Amen zany. Amen sa tsy amen? Zay noho izy. Mosesy nanaovan'Andriamanitra fanekena ihany koa. Nisy fotoana vaky le vato fisaka anankiroa satria nanota ny Israely. Dia any amin'ny Exodosy toko faha-efatra amby telopolo any dia naverin'Andriamanitra indray ny vato fisaka. Ozy Andriamanitra manao hoe manamboary ianao vato fisaka roa tahaka an'le vakinao iny. Dia sorato izy izay voalazako reto. Ho fanekeko amiko sy ho aminareo. Andriamanitra rehefa tena lalina loatra ny fifandraisana amin'ilay olona na ilay fiangonana, dia tsy maintsy maninona foana izy? Asiany famantarana le fanekena. Ny antsika zany tsy vato fisaka no nomeny. Fa inona ny antsika? Eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Eny zany ange zany. La zao no akaikinao mitovitovy grady amin'ny Noa tsika. La zao no akaikinao mitovitovy grady amin'ny Noa tsika. Vitan'Andriamanitra nge no niteny hoe manamboarinareo zavatra ohatr' zao dia apetrao amin'ny fanaovan-jiro ho fanekena amiko sy ho aminareo. Fa tsy zany nataon'Andriamanitra fa inona nataony? Eny amin'ny raha ho an'ny lanitra mihitsy ny apetra ny rahalasana bavy. Tsisy afaka manongotra an'io zany. Na andeha miky ara manam-pahaizana dao hoe sorona ny famantarana ny kristiana miara-vavaka miala maina eo. Amen zany. Fanekena amintsika sy Andriamanitra io, ianao zao, mety io ny fiainanao, fa io toeranao no hidiranao ny lanitra mandrakizay. Efa leo izay mitranga amin'ny fiainanao manomboka androany, lalan-danitra ny tondrananao rahalasana bavy. Halleluja! Aza kivy intsony, lanitra ny tandrotsika. Tsy misy mahavoaisotra ny fitiavan'Andriamanitra amintsika zany. Rehefa tapa-kevitr'Andriamanitra hoe tiana ianao, dia tiana ianao zany zay. Amen zany. Amaranako azy dia zao. Tsy misy mahavoaisotra ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Tian'Andriamanitra isika. Hoy ny voalazan'ny Baiboly hoe raha Andriamanitra ny manamarina ny olona anankiray, iza no mba hiapanga azy na afaka nameloka azy? Tsisy. Ka famantarana hita maso no lazaiko amintsika. Ho avy indray zany zao ny pasika faharoa. Anao famantarana indray zany Jehova. Dia ho hita maso indray izay famantarana izay. Asehon'Andriamanitra foana hoe momba anareo foana ne iza. Na dia mbola mandalo ady ary ianareo e. Ie.
fa nyreny antsika tsy manaiky tsika raha tsy hoe le fiainantsika mihitsy aloha tonga dia misy million be ao zay vao tena momba ianao Andriamanitra. Zay foana ny olombelona miferotraina foana. Fa taty aoriana dia ho za hoe ifaliako izay mitranga eo. Misy problème ary atrehana am-pifaliana. Misy an'izao ary atrehana am-pifaliana. Misy olona miantso mangataka délivrance, atrehako am-pifaliana. Ataoko délivrance am-pifaliana. Atao am-pifaliana daholo. Dia hitanao lasa misy takolaka tsy fidiny. Ampianarana izany eo akaikinao, atreo am-pifaliana ny fiainanao manomboka androany. Raiso am-pifaliana ny karamanao raha iny aloha ny mbola men'Andriamanitra anao, raiso am-pifaliana. Zay fitahiana azo no isam-bolana eo, raiso am-pifaliana. Anaty 70 karena ianao, atero am-pifaliana, ataovy am-pifaliana ny fiainanao. Amen. Mianara ianao an'izany. Azy iferotanaina daholo ty zavatra mitranga ty. Fa hono voalazan'ny Baiboly hoe misaora amin'ny zavatra rehetra zay mahasoa ataon'Andriamanitra. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.